mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Farabantsika afaka tratra ity sabotsy voalohan'ny volana novambra ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaona 2:20 jaona 2:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Fakitsika aminaran'i Jesoa. Ho Jesoa, aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoako ao an-trano raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hiteo anareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Ho Tomasy taminy, Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ka ataonay hoana ny fahafantatra ny lalana. Ho Jesoa taminy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha mahafantatra ianareo dia ho nahafantatra ny raiko koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra ianareo sady efa nahita azy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia raisitsika isan'andiny ndry havako ny fanazavana ity soratra masina ity. Ataontsika paraphrase ireo mpanao heviteny, raisitsika isan'andininy satria tsy dia lava andininy firy ihany. Ho Jesoa, aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoako. Tena fanalahidy amin'io dia ny hoe aza malahelo. Taraso ny teny grika izany hoe aza mitebiteby, aza manahy, aza mieritreritra tafahoatra loatra, manjary miala ao anatinareo ny fiadanana, aza mitebiteby fa manjary miala ao anatinareo ilay fahasambarana. Dia aza malahelo ny fonareo tamin'ny Jiosy moa ny fony mieritreritra tsy ny saina loatra, ny fony loharan'ny olombelona, ny loharan'ny fieritreretana, loharan'ny fahalalana mihitsy ara. Noho izany dia hoe aza malahelo ny fonareo dia izao aza mitebiteby fa manjary simba ny fiadananareo, manjary simba ilay fifalianareo fa minoan'Andriamanitra, matokian'Andriamanitra ary matokiako ho Jesoa. Ity andiny ity izany dia tompo efa toy ny nampahafantatra ireo mpianatra fa tsy maintsy ho avy ny fotoana isarahana, tsy maintsy ho avy ny fotoana izay isarahany amin'ny mpianatra ary ahitany ny mpianatra ny fangiry firiana mafy azo azy, ny kapoka, ny latsa, ny heso. Dia izy manao hoe aza malahelo, aza mitebiteby mihitsy fa matokian'Andriamanitra. Izany hoe manoloana ny zavatsarotra azo an'i Jesoa sy azo anareo dia izao mitony manana fahatokinan'Andriamanitra. Rehavako manoloana an'io andininy io dia isan'ny fitaovana hoentintsika mandresy ny tebiteby, mandresy ny ahiahy dia ny finoana. Ny finoana tsy hoe mahatonga antsika mahazo antoka ny famonjena ihany, fa ny finoana dia tena mahatonga antsika koa manana fiadanam-po sy fifaliana. Ny olona kely finoana dia be tebiteby, ny olona kely finoana dia velom-panahina, fa ny olona mitoetra amin'ny finoana dia manana fahatoniana sy manana fiadanam-po. Ny faharoa dia ho Jesoa, ao an-trano raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ilay voambolana hoe ao an-trano raiko misy fitoerana maro, ilay fitoerana ambarany voalohany eto monnaie, fa misy voambolana koa mantsy fiteny hoe fitoerana daholo. Raha maka ny andininy faharoa tsika dia hoe ao an-trano raiko misy fitoerana maro, dia andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, ary andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray handray anareo. Misy intelo ilay teny hoe fitoerana eo, saingy ilay voambolana nampiasain'ny Jaona samy hafa. Ilay fitoerana voalohany monnaie nampiasany azy, ilay hoe ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro monnaie, ary andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ilay fitoerana faharoa topos. Samy hafa izy ireo.
am'te malagasy izy raha ihany ny ampiasana azy lay voalohany hoe andeha amboatra fitoerana ho anareo de zao toy ny hoe andeha amboatra trano amboatra fonenana andeha anamboatra zavatra manokana domicile hoe nareo miteny frantsay andeha amboatra trano honenanareo manokana zany hoe toy ny miteny akapobeny fotsiny Jesoa hoe aza matahotra fa aza malahelo fa zao ao amin'ny trano raiko dia misy fonenana be deabe ao misy fonenana be deabe ao izay ampoatsika misy fonenany tsirairay ao misy domicile zany hoe misy fonenana tandrifiny tsirairay ao tsy hoe tsy ampy ny toerana ao am'izany tranon'Andriamanitra zany fa ampy ny tranon'Andriamanitra ampy ary izy anao namboatra an'izany Jesoa izy mana andeha amboatra fitoerana ho anareo lay teny hoe amboatra hanomana fitoerana ho anareo dia amin'ny tapany faharoa mitemana hoe lay hoe andeha ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro de andeha amboatra fitoerana ho anareo de topos zany hoe avany am'lay hoe monnaie fonenana maro sy lay hoe topos amboatra fitoerana zao samy hafa ny teny hoe topos de milaza ndray ohatrany hoe toerana malalaka tsy hitoeran'olona anankiray domicile fa hitoeran'ny olona be deabe zany hoe raha miteny hoe topos de tsy milaza le olona tsirairay fa milaza le olona maromaro eto zany de miteny Jesoa manao hoe ao an-trano raika ao misy trano be deabe misy toerana be deabe ao hoan'ny tsirairay saingy zao andeha amboatra fitoerana ho anareo ka izao lasa itoerana amboariko anareo de zao toeran'izay mampiombona anareo toeran'izay zay le topos toerana mampiombona toerana iombonana tsy lay toerana hoe ho an'ny tsirairay fotsiny mahasambatra ny tsirairay fotsiny no amboarin'Andriamanitra no amboarin'i Jesoa atsika fa toerana mahasambatra ny tsirairay ary mahasambatra atsika rehetra zany hoe raha miteny hoe topos eo Jesoa ijaona de milaza hoe laza toerana malalaka anankiray izay ampiombonana ny mpanompon'Andriamanitra araka ny vavaka ataon'i Jesoa ao amin'izao toko 7:20 na hoe ho tonga andiany raha ihany izy ireo satria tsy alay topos reafako ny tapany voalohany zany eto ao an-trano raiky misy fitoerana maro de zao mahazo matoky isika fa ao amin'ny tompo de misy anjara ho an'ny tsirairay fantatry ny tompo ny tsirairay amintsika fantatry ny tompo ny momba tsika tsirairay avy kanefa koa ny tompo de zao mamboatra toerana ao atsika mampiombona atsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe ao amin'Andriamanitra zany amin'ny tiandiny anankiroa ty de mazava tsara amin'ny tiandiny ny faharoa ty mazava tsara ivelatra ny maha isika atsika ao amin'Andriamanitra ny maha tsirairay ny tsirairay dia fantatr'Andriamanitra samy manana ny fanomezam-pahasoavana tandrify atsika avy isika izay ivelarantsika ao anatin'lay monnaie ao anatin'lay domicile ao anatin'lay toerana anankiray manokana Andriamanitra de manome fivelarana ho an'ny tsirairay saingy zao Andriamanitra koa dia mampivelatra ny tsirairay ao anatin'lay fahamaroana tsy hoe ny tsirairay fotsiny sambatra fa miara-tsambatra ao anatin'izay maizy azy ny tsirairay zay isika eo andiny ny faharoa zany de manome toky atsika fa fantatr'Andriamanitra mety amin'ny tsirairay avy amintsika ary ao an-tranon'Andriamanitra de misy izay sahaza ny tsirairay tsy very akory le mahatsirairay ny tsirairay ao amin'Andriamanitra fa izao koa nefany io mahatsirairay ny tsirairay atsika io de izao manjary mitondra fifaliana satria atambatr'Andriamanitra ho tonga andiany ray ihany sika mahazo antoko tsika zany fa ao amin'Andriamanitra de manana izay mahazaha kanefa ao anatin'izay mahazaha zay ko de zao misy toerana ao man'Andriamanitra ahasambatra atsika rehetra iza sambatra ao anatin'ny fiombonana sy ny fifankatiavana de andiny ny fahatelo hoy ny tompo ary andeha amboatra fitoerana ao anareo dia ho avy indray ka andray anareo any amiko ka izay toerako ny toeranareo koa le teny hoe andray anareo any amiko erkomay milaza hoe miala avy amin'ny toerana anankiray ary mby amin'ny toerana anankiray zay le hoe erkomay de Jesosy zany mitemana hoe za de miala tamin'ny toerana anankiray ary nifindra ho amin'ny toerana anankiray ary andeha amboatra fitoerana ao anareo ka handray anareo ho any amiko handray anareo zany hoe za zany avy any amin'ny fanjakan'Andriamanitra
tany amin'ny toerana anankiray de hifindra naka amin'ny toerana anankiray ty ambonin'ny tany haka anareo. Zava-dehibe izany midika zany de zao Jesoa manaiky hisahirana. Jesoa nanomana lanitra, manomana toerana ho anao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary iainga ao amin'ny toerana anankiray io izy haka atsika. Zay mahatonga io perikopy io natao amin'ny voalohan'ny volana novambra izay mandrakariva moa ataon'ny olona fotoana ahatserovanareo olona efa nodimandry, ary ndraindray moa fotoana zay ahatserovany olona zany de misy olona sasany mandeha manatitra voninkazo eny amin'ny fasana, indrindra ny vazaha. Tsika malagasy kristiana moa tsy de manao loatra ny zava-dehibe ny hoe makeny amin'ny fasana anatitra voninkazo, tsy de fomba ny malagasy loatra izay hoe makeny fomba vahiny ny fitondrana voninkazo eny amin'ny fasana, fa tsy de fomba nentim-paharazana malagasy loatra. Ary dia ny kristianina koa moa tsy hoe makeny amin'ny fasana, tsy fanaon'ny kristianina ny hoe eny amin'ny maty no hitadiny velona, tsy zay loatra. Ny fahatserovana ataon'ny kristianina fahatserovana ao am-pondra indray any tokantrano any rehefa tonga amin'ny voalohan'ny volana novambra de manokana ray minitra anginana ohatr'izany melon'ny sakafo na melon'ny atory na fo maraina, fa tsy de tena hoe anao zava-dehibe ny fakanesana andeha hisahirana ho eny amin'ny fasana loatra. Tsy de zay loatra hoe iresaka maty hitomany eny amin'ny fasana indray, satria fantatsika fa ity tenin'Andriamanitra ity de efa milaza manao hoe efa tsy ao tsony izy, efa tsy ao amin'ny fasana io tsony izy. Diso ny mieritreritra eo amin'ny fasana izy. Mampalahelo be ny ray aman-dreninao raha mbola eritreretinao ao am-pasanao izy. Mampalahelo be ny zanakao raha nihavanao raha eritreretinao hoe mbola ao amin'ny fasana io izy, de mahantra indrindra izy satria lo ao am-pasanao. Lo zay ary mety ho sanatria aza, mety ho very mihitsy le taolapaty, dia mety ho very, dia mampalahelo be raha ohatra ka zay ny finoana, fa efa tsy ao tsony izy. Zay ny tenin'ny Jesosy tena hoe amboatra fiteoanareo ka handray anareo zay le herkomay, mibata anareo tonga niala avy any an-danitra de tonga teto ambonin'ny tany, naka anareo niala teo amin'ny toerana io ary nitondra anareo ho any amin'le toerana efa nomaniko anareo ilay topos. Nomaniko anareo zay ionanareo, le topos ionana amin'ireo olona efa, ireo anjely, ireo arkanjely, ireo martiora, ireo olona efa sambatra. Zay le topos hoe hiaraka amin'ireo no zany. Dia zay mahatonga ny perikopy ity zay ataontsika hoe famaky rehefa tovany fotoanan'ny misy manjo, ilazana fa tsy ny fahafatesana akory ny tompony teny farany. Ka dia eritreritra ny hoe tavela ao amin'ny fasanao lay olona. Hoy Calvin manao hoe raha ohatra ka mbola mieritreritra ianao fa ao am-pasanao ny olona de zao maty foany Kristy. Fa tsy ny antony tsanganan'ny tompo tamin'ny maty de zay indrindra ahatonga antsika tsy ho tavela ao amin'ny lo io, ao amin'ny fasana io. Ary zay nahatonga ny Calvin tsy nametraka ny fasana ho zava-dehibe, na ny fasany ara tsy hita, tsy fantatra hoe nakaiza, tsy zay ny zava-dehibe tsiny. Ary ireo ray aman-drentsika tany aloha koa aza atao very David Jones ary Thomas Bevan, zany rehetrany dia tsy nanao zava-dehibe ny fa ny fatiky amin'ny fiangonana sasana amin'ny sasana de tena zava-dehibe mihitsy ny fitadiavana lay taolapaty na lay faty na le toerana andevenana. Fa amin'ny protestant tsy hoe manamaivana ny fandevenana akory tsika sanatria satria fomban-drazana malagasy zany, fa izao ny fieritreretantsika fa mbola ao am-pasanao ny havantsika ka ezaka zahana tomponana tegna zao dia tena fahadisokevitra mihitsy ary manjary toy ny manambany azy indray ary, satria sotominao tazominao ety ambonin'ny tany izy, nefa izy efa sambatra ao amin'ny tompo, satria izy nanompo an'Andriamanitra, satria nino izy no zany de efa ao amin'ny tompo izy. Zay le hoe erkomay, efa tonga ny tompo naka azy rehefa nahavita ilay toerana, le topos, nahavita ilay toerana mahafinaritra zay mampiombona azy amin'ireo fianakaviam-be efa nelo lalana ry Petera, ry Jaona, ry Mosesy, mampiombona azy eo de efa any izy zany, efa nahitany zany, efa miona am'zany olona rehetra zany izy. Noho zany dia fahadisoana ny mieritreritra hoe mbola ao am-pasana ka iresahana ka atao an'izao ka atao an'izao. Ny fahatsiarovana mitoetra foana mba hiazonana lay valeur, lay sotoavina ho atao zany hoe le fahatsiarovana natao atsika fa tsy natao azy. Fahatsiarovana hoe ndry zao le fanabeazana nataony, zao le fitezana nataony, zay fotsiny ihany, fa tsy hoe hanompo lay fahatsiarovana. Andiny ny fahaefatra, ary fantatra koa
ary fantatrareo koa ny lalana hoany amin'izay alehako ary fantatrareo koa ny lalana hoany amin'izay alehako rehefa mbolana hoe fantatrareo koa ny lalana hoany amin'izay alehako dia azonareo an-tsaina zavatra tena fahalalana mihitsy zany hoe efa nampianarina anareo de azonareo ginosco zany hoe efa naharesy lahatra anareo tsy hoe inonareo fotsiny fa tena fantatrareo mihitsy zany hoe toy ny azonareo tsapaitanana lay lalana alehako Jesosy ny eto miteny am-pianatra manao hoe zany de amboatra fiteoana aminareo de fantatrareo ange azonareo an-tsaina ny lalana makany tsy hoe miafina aminareo ny lalana makany am'izany alehako zany fa fantatrareo azonareo tsapaitanana mihitsy ary amin'ny finoana dia andin'ny fahadimy de hoy Tomasy tompoko tsy fantatray ny alehanao ka ataonay ahoana ny fahafantatra ny lalana Tomasy dia nanao tampoka be zany nyteny tamin'ny Jesosy manao hoe tsy fantatray ange le lalany zany hoe Jesosy zany niteny manao hoe fantatrareo le lalana fantatrareo ny lalana makany amin'io itoerana efa nomaniko anareo io no zany tsy tokony hitebitebinareo tsy tokony hitebitebinareo manoloana ny fahafatesana tsy tokony hitebitebinareo manoloana ny fahafatesan'ny olo zay mety ho tianareo tsy tokony hitebiteby koa nareo manoloana ny zavatsara satria fantatrareo ange le lalany dia hoy Tomasy izay ohatratsika olombelona Tomasy moa de mipetraka mandrakariva sarintsika kely finoana sarintsika olombelona sarintsika piny koa zany indray de te manao hoe tena tsy fantatray le lalana tompoko tsy fantatray le alehanao ka ahoana ny fahafantatra ny lalana le hoe alehanao tsy fantatray le alehanao upago tsy fantatrao zay tsy fantatray zay itondrana tsy fantatray zay itondrana ao anay tsy fantatray lay tanjona inona moa zany ny tanjona itondrana ao anay tsy fantatray ary io indray mety hotsika eo anatren'Andriamanitra hoe hoentinao aiza moa zay Jesosy tsika metraka fanontaniana amin'izany indray amin'Andriamanitra hoe hoentinao aiza moa zay Jesosy tsy fantatray le lalana itondrana ao anay misy fotoana tsika metraka fanontaniana amin'Andriamanitra hoe hoentinao aiza raha zany Andriamanitra zay rehefa tojo anatin'ny zavatsarotra itsika rehefa tojo anatin'ny zava-manahirana sika ny tompo ny teny tamitsika manao hoe kino amiko ny lalana ary matokifa ataony tanteraka de tsika edray ao anatin'ny fisalasalana taka ny Tomasy de miteny manao hoe tena tsy fantatray le lalanaandriamanitra hoentinao aiza zay le upago aiza no hitondranao anay ago mandeha tsy fantatray mihitsy hoe aiza no lalana hitondranao anay aiza lay tanjona aiza lay hafarana dia ho Jesosy amin'ny andininy manaraka andininy fa alohan'io de miteny izy de ahoana moa zao ny fahafantatra le lalana tsy fantatray hoe aiza le tanjona raha fantatray le tanjona dia hitanay ny lalana makana ataovy hoe andeha ho any Beorika dia hitanay raha tena andeha ho any Beorika tsika de hitanay am'izay ny lalana hoe makesy de makesy de makesy de tonga Beorika de ho Tomasy manao hoe ka tsy fantatray hoe ety le tianao atongavana de zay ny tsy ahafantaranay le dingana atao atongavana satria tsy fantatray le tianao hitondrananay de tsy fantatray hoe inona ny lalana izoranay de hoy Jesosy namaly tamin'ny teny tsotra manao hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana izaho no lalana zany hoe Jesosy zany tsy hoe tanjona fotsiny fa Jesosy mihitsy ilay lalana rehefa ao am' Jesosy zany ianao dia ao am'lay lalana tsy lay tanjona fotsiny Jesosy zany aza mitebiteby ianao hoe ho aiza zany rehefa ao am' Jesosy hoe inona le tanjona inona le hitondran'Andriamanitra anao tsy zay zany ny zava-dehibe satria misy zavatra tsy azontsika mihitsy indraindray ny lalana hitondran'Andriamanitra atsika ny zava-dehibe de hoy Jesosy manao hoe rehefa ato amiko ianao de ao am'lay lalana tsy diso lalana no zany aza mametram-panontaniana mandrakariva amin'Andriamanitra manao hoe inona ny fiaran'ity fiainako ity inona ny ambadiky ny ampitso inona ny fiafaran'ny ty asako ity inona no hitranga am'izao taona am'izao avy tsy zay ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe de ny hoe rehefa ao am' Jesosy ianao de ao am'le lalana ary rehefa ao am'le lalana ianao dia tonga ao am'lay upago mahafantatra lay lalana zay tiany ny tompo atongavana zava-dehibe raha vako malala ty andininy ity satria andininy manome toky itsika fa rehefa miaraka am' Jesosy isika de tonga amin'ny tanjona izay
tiany Jesosy atongavantsika ary io tanjona io de tanjona mampisy fifaliana sy fiadanana. De hoy Jesosy, izaho mihitsy lay lalana. Zany hoe izaho zao lay lalana hoy Jesosy. Fa ny faharoa de zao hoy Jesosy, izaho koa no fahamarinana. Zany hoe lay tena izy, ny tena dikany véritable. Zany hoe izy lay tena izy. Izy zany lay lalana, ary lay lalana tena izy. Satria tandremo tsara fa ety amin'izao tontolo zao de mety misy miteny aty le lalana, aty le lalana. Fa zao misy lalana, mody lalana fa tsy tena lalana. Misy zany tahaka ny lalana fa tsy tena lalana. Tahaka ny tenin Jesosy manao hoe misy lalana roky, de ndray lalana makany amin'ny fiainana ary ndray lalana makany amin'ny fahaverezana. Le lalana makany amin'ny fiainana, lalana tena izy, tery sady ety. Ilay lalana makany amin'ny fahaverezana kosa malalaka ny godano. De hoy Jesosy, izy lay tena lalana. Misy zany tsy tena lalana, misy zany modimody lalana, tahaka ny lalana kanefa tsy lalana le izy. Zay mahatonga an Jesosy miteny hoe lalana lay fahamarinana, lay tena izy, lay tsisy fangarony. De mampianatra izy manao hoe ary fiainana. Satria misy lalana, mety misy lalana fa tsisy fiainana. Misy lalana ohatrany hoe lalana fa nefa ny lalana makany amin'ny fahafatesana. De eto Jesosy zany mamaly ny fanontaniany Tomasy manao hoe aza manahy ianao, aza mitebiteby am'izay lalana hitondran'Andriamanitra anao ka metraka fanontaniana hoe hoentinao ay zay Andriamanitra, inona ny fiafaran'ny fiainanay, inona ny eo ambadiky ny zavatra maro samihafa. Fa izao fotsiny hoe Jesosy, rehefa miaraka amiko nareo de zao sady manana fiainana no ao amin'ny lalana tena izy. Andiny vavito farany dia hoy Jesosy, raha mahafantatra ahy ianareo de nahafantatra ny raiko koa, ary hatramin'izao de mahafantatra azy ianareo satria efa nahita azy. Andininy fahafito zay mitohy amin'ny toy ny andininy fahaenina manao hoe amin'ny fahaenina hoe tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ery komaina ampiasainy Jesosy. Hotsika ery ambony ery miteny Jesosy manao hoe ho avy indray andray anareo. Ery koma io zany hoe avany an-danitra Jesosy de andray anareo ety ambonin'ny tany. Zay le hoe ery komay. Fa famadika eto indray de hoy indray Jesosy manao hoe andininy fahafito manao hoe andininy fahaenina, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ery komay zany hoe tsy misy ndray olona mifindra avy eto amin'ny tany makany an-danitra raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Jesosy zany niala avy any an-danitra nakety ambonin'ny tany nakatsika, ary tsy misy kosa avy ety ambonin'ny tany makany amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Zay mahatonga an Jesosy miteny hoe izy lay lalana, izy lay tena izy, ary izy lay fiainana. De mamarana azy manao hoe mahafantatra ange ianareo e. Mahafantatra anareo de mahafantatra an'Andriamanitra koa. Noho zany mahafantatra lay lalana ianareo, mahafantatra zay inonareo ianareo. De izao mahafantatra koa ianareo sady efa nahita azy. Lay voambolana hoe sady efa nahita azy. Orao lay teny hoe efa nahita an'Andriamanitra ange ianareo e. Lay teny hoe efa nahita de zao efa nifanerasera tamin'Andriamanitra ianao, efa familier mihitsy ara hoe amin'ny teny frantsay. Zany hoe efa toy ny ompiainana taminy, efa niara-niaina taminy, niara-nandeha taminy, nifanerasera tamin'Andriamanitra io. Satria nahoana? Satria nifanerasera tamin'i Jesosy. Satria mino an Jesosy. Izay mino an Jesosy zany de miara-mandeha amin'Andriamanitra. Iza ny olona miara-mandeha amin'Andriamanitra? Any amin'ny boky ny Genesis toko voalohany ho any dia mitanisa momba reo momba ny faharian'Andriamanitra, mitanisa reo olona maro isan-karazany, dia mitanisa manao hoe Enoka de niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Io le matoa teny hoe orao niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Ny dika zany de zao ianareo koa de niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Iza ny olona miara-mandeha tamin'Andriamanitra ka tsy nandalo fahafatesana tahaka ny Enoka? De zao izay rehetra mino an Jesosy. Iza miara-mandeha amin'Andriamanitra? Zay rehetra mino an Jesosy ho fiainana, zay rehetra mino an Jesosy ho tena zanak'Andriamanitra marina, ho tena izy, ho tena lalana.
izay rehetra mandray an' Jesosy de miara-mandeha amin'Andriamanitra. Tsy hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra ihany fa mahafantatra an'Andriamanitra, mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ka olona ety ambonin'ny tany, olona tsy avezivezy ny fampianaran'izao tontolo zao, olona mahafantatra ny anton-diany ety ambonin'ity tany ity, olona mahafantatra ny dikany ny antom-pisiny ety ambonin'ity tany ity. Zany le olona miara-mandeha amin'Andriamanitra. Tsy olona ny fiainana no mitondra azy fa izy no mitondra ny fiainana. Tsy olona tsy ny vola no mitondra azy fa izy no mitondra ny vola. Tsy ny vola mampiasa azy fa izy mampiasa ny vola. Tsy ny materiel no mampiasa azy, izy mampiasa ny materiel. Tsy ny fahalalana no mampiasa azy fa izy mampiasa ny fahalalana, satria fantany ny dikany fiainany, fantany ny dikany zavatra rehetra satria miara-mandeha amin'Andriamanitra. Ivavaksika. Tompo am'zoranao zahay noho ny amin'ny soratra masina zay nomenao anay amin'ity andro voalohany amin'ny volana novambra ity, atsiarovanay fa velona ao aminao zahay. Ao aminao no misy ny fiainana. Ary efa ao aminao zahay de mahafantatra ny lalana, mahafantatra ny sitraponao, efa miara-mandeha aminao Andriamanitra. De ataovy anay Tompo ny mahafantatra fa miandry anay ny fanatanterahana ny sitraponao, miandry anay ny fijoroana vavolombelona, miandry anay ny fitiavanamana sy ny fitiavana mpiarabelona. Fohy fotoana iainanay ety amin'ity tany fandalovanay ity, fa ao aminao no misy ny mandrakizay. Fohy ny fiainana ety amin'izao tontolo zao satria nataonao mandrakizay mova-taninay. Dia azo ataonao tamana ety amin'ity zao tontolo zao izay ka tsy eritreritra ny lanitra hova-taninay izay fahasambarana no manona ho an'ny ino. Tsorako tompo fa mampiona anay ianao fa tsy ny fahafatesana akory ny tompony teny farany, fa efa tonga tetỳ ambonin'ny tany ianao, naka anay, nitondra anay ao amin'izay toerana omaninao ho anay amin'ny fotoana izay fantatrao fa sahaza ao anay. De ampio reno ny finoanay atoky anao mandrakariva, ho tia anao, hiankina aminao satria fantatray sainonay de ianao Jesosy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Saotra Jesosy. Amen.